voambolana mahazatra antsika kristianina le hoe mandroso amin'ny mpinoana fa efa nenanao hoe zany. Ahoana marina moa zany no tena ahafahana miainana izany. Faly tafaraka aminao ary asaiko ianao am-pifaliana hiaraka ao anatina loha hevitra tena mahaliana isika momba n'ilay hoe ny ampitana ny Jordana. Mitohy moa ny fandiniantsika zany an'ity loha hevitra momba ny fitarihan'ny Josoa ny zanak'Israely ity. Arak'ilay efa niresantsika teo hoe resahana foana ity hoe mandeha amin'ny mpinoana, dia anontaniana ianao zany hoe ianao ve tena efa mandeha amin'ny mpinoana sa ahoana ny fomba hiaviranao an'ity hoe mandeha amin'ny mpinoana ity. Ndao somary hiverentsika kely ny tantara arak'izay voambara ao amin'ny Josoa 3 sy ny 4 tsy ho vakitsika daholo akory izy ireo fa manasanao hamaky azy fa izay hanomboantsika azy no vakiana. Ny 4 amin'ny Josoa dia eo amin'ny 1 sy ny manaraka eo nijerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima mankany Jordana, dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Zay no zavatra niseho. Rehefa afaka teloana dia zay vao nandeha amin'izay ny fitsipika ny didina napetraka ho an'ny vahoaka zany hoe iomana amin'izay tsika fa hiainga. Ary ity fiaingana ity zany dia feno fiatanantanam-po mihitsy hoe azo ny tany amin'izay, fa tsy hoe akory tonga dia hiainga fotsiny amin'izao fa mbola misy an'ilay hoe manana mahazotoky ary zay ilay hoe andeha amin'ny mpinoana zany. Fa inona no tena hevitra ity hoe mandeha amin'ny mpinoana ity? Dia jerentsika hatrany ilay tantara. Ny nanaovan'Andriamanitra an'ilay drafitrasa moa zany teto dia tsy inona fa hoe notenenina mialoha. Rehefa mamaky an'io 2 io isika dia efa notenenin'Andriamanitra mialoha daholo. Ny lalany hoe zao no ataonareo, mandeha ny mpisorona miaraka amin'ny fiaran'ny fanekena, dia manaraka ny vahoaka misy elanelana hajaina ao anatin'izay, misy toerana arahana ihany koa. Dia rehefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay no ahitana fa anaraka sa tsy anaraka, anaraka antsipiriany sa manaranaraka eny. Fa ny zava-dehibe indrindra nandroso tamin'ny mpinoana tokoa ny vahoaka. Ary ilay finoana amin'io nitondra azy ireo ho amin'ny fahombiazana nakeny ampita. Dia zava-dehibe indrindra ilaina amin'ny fiainana izay. Ny alohan'izay anefa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa efa nisy fahafantarana ny fomba fitarihan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny arahana tamin'i Mosesy tany aloha. Izao anefa reto taranaka andeha ampita reto dia taranaka tsy dia tena hoe niaina loatra, ataontsika hoe ngeza be zany an'ity hoe fiampitana ny ranomasina mena na hoe ny fahagagana hafa, fa misy amin'izy ireo aza vitsivitsy no efa hoe naheno an'izany. Ny sasany niaina fa mety mbola tamin'ny fahakelezana, fa ny zavatra tena nisy eto dia ny fahatsiarovana fa efa nanao an'izany Andriamanitra. Zany hoe nipetraka tao an-doha zany hoe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny taranaka tany aloha zany. Dia izay zany nandrisika indray hoe raha vita tamin'izany moa efa nitondran'Andriamanitra tamin'ny razambe teo aloha, ahoana ny tsy mbola ho ataon'Andriamanitra koa ankehitriny? Izay ilay hoe mandeha amin'ny mpinoana, tsy hoe mandeha mikipy fotsiny zany arak'ilay heverintsika isan'andro hoe tonga dia ataoko amin'ny finoana fotsiny ity fa izay alehany any alehany. Fa ilay alehany dia arak'izay drafitra efa apetrak'Andriamanitra, ary izay ilay mandeha amin'ny finoana, zava-dehibe ny mahatakatra azy. Ankoatran'izay ny fandehanana amin'ny finoana dia mbola hialohavan'ny fanatanjahan'Andriamanitra ny finoana, mbola atanjahan'Andriamanitra tsara aloha io finoana io amin'ny alalan'ny hoe toky, omeny toky fa izy no mikarakara. Ary reto taranaka andeha hiampita an'ilay rano reto dia efa taranaka aty aoriana ankoatran'ny Josoa sy Kaleba araka ny voambara. Dia eo indrindra ilay hoe hiampita andeha amin'ny finoana amin'ny fiainana. Zava-dehibe ary ny mandray zany fa izasy anao koa dia hiatrika ranobe ny fiainana ary miatrika olana mety ngeza be mihitsy, mety ngezangeza ihany dia hoy ianao hoe tena tsy vitako ity. Fa eo indrindra ny ilantsika an'ilay hoe andao andeha amin'ny mpinoana. Izay mandeha amin'ny mpinoana izay takian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampahirezany antsika, ampahireziny isika
dia amporisihany nomeny toky fa efa nanatanteraka izy tany aloha dia mbola hoentina isika. Ao anatin'izay isika olombelona mihitsy no matetika miazoazo ao anatin'ilay izy. Ohatra izany fiazoazony izany any Petera hoe alatsao ny aratonao Kristy. Dia Petera nanao hoe ka tamin'ny alina nandritry ny alina tompoko no efa nalatsaka tsisy vokanyko. Eny ao fa atao ihany. Misy ohatra maromaro ny soratra masina ary zasy ianao koa tratran'izany. Tsy mino aloha na misalasala aloha na mangatam-potoana fa izao ny faharipon'Andriamanitra mampahery antsika hoe tena mikarakara Andriamanitra fa mandehana am-pinoana. Fitiantsika ary ilay izy dia ny hoe ny voalohany amin'ity mandeha am-pinoana ity izany dia izao aza tonoana fa efa nahalala na efa nahita ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra ianao teo amin'ny fiainana. Izay izany ny voalohany. Ny faharoa dia izao hoe ekenao mihitsy fa tena mahay Andriamanitra ary mahavita ny zavatra rehetra ho anao. Ary ny fahatelo manaraha amin'izay ny toromarik'Andriamanitra. Izay ilay hoe mandeha amin'ny finoana. Andao isika andeha amin'ny finoana fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Entiko ambavaka ianao raha sitraka ao ny hoe andao isika hiaraka mandeha amin'ny finoana hiaraka amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra indrindra fa atoronao anay mazava izany hoe mandeha amin'ny finoana mety tsy araka izay niheveranay azy teo aloha fa araka ny sitrakao kosa. Ampio izaho ity namako ity ny tanoranao rehetra milanao amin'izao vanim-potoana izao satria miatrika zavatsarotra na olana goavana mba hanaiky andeha amin'ny finoana amin'ireo dingana izay nasehonao ireo. Matoky ny fitantananao izay amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana izany fatratra. Amen.